gaga mijery ny publication an'ny kotso hoy izy zaty azy rehefa mitena azy kotso mba voankala izy jesi azafady fa manana fahasahina miopapana le namany vakiko aminareo le izy mba ho hitan'ireo tsy manao Facebook zany hoe inona moa zany zavatra tenenina zany satria mety maheno nareo alehibe azy anke jesi azafady za mazaka demokrasia mifanakanana rehetra zay hoentina tsy problème fa zana mitsikerana manana fanajana ny maha-olombelona fa nenty rahalahy anankiray avy any Moramanga tya mila ravinahitra any Suisse any ngambe efa niovatra amin'ny fotom-pisaina fa lasa fotom-pisaina bazaha tsy haiko ohatra zao ve zany ny fotom-pisaina bazaha rehefa tonga any amin'izareo dia lasa misy haine zany any anatinao dia ozy izy misy antoko politika zany maninona raha itsiny efa anao le izy nge le zavatra tenenao hita tonga dia itsy hoe ny tim hoe misy antoko politika zany anankiray ihany no leader za aloha tsy mbola nahita ny TGV hoe roa ny leaderany fa président Rajoelina ihany leader ny TGV tsy azo ovaina za aloha hatramin'ny mitsanganany TGV mbola tsy arina eny hoe novana ihany Rajoelina tsy hopitarika ny TGV tsy mbola nahena hoe novaina manandafika kotondrina hopitarika ny TGV tsy anahena hoe novaina ajo alena anarivelo hopitarika ny MMM fa gaga sentantsika maheno an'lay filazana hoe tsy azo ovaina tsy misy tsy fifidianana anatiny fa izy irery ihany tsika ve naheno fifidianana anatiny TGV hatram'izay ny hiry-mara dia hoe miaraka amin'ny président Rajoelina fa tsy nisy mihitsy hoe miaraka amin'ny tsy haiko iza re zany hoe miaraka aminay Vraolidine na miaraka amin'ny Irmana Armamy fa miaraka amin'ny président Rajoelina foana nefa ny antoko lehibe eto Madagasikara tim ny Irmana satria mahita ngezano zay ve zany koto dia mba teneniny ana hoe nisy fifidianana tao anatin'ny antoko lehibe io ka novaina ny mpanangana anazy sy mipitarika anazy ary tsy amin'izay nitsanganany ka hatramin'ny androany fa reo aloha ny antoko lehibe indrindra eto Madagasikara tsy mbola nahita antoko lehibe fiangonana ary tsy miova ny mpitarika anazy ny sasany ohatra ny pasteur Mayolina ve zao nisy hoe be da be pasteur hoe ka ovana tsy pasteur Mayolina tsony no mitarika ny apokalypsy nefa io ary fiangonana taovena soma tsara ato amin'ny fandaharantsika afaka tonga dia mandray ny antso samy hafa avy amintsika piaino fanehoan-kevitra sosikevitra sy ny sisa efa misy raisana tanandroary mbola tsy ao vavao isan'ny hoe nisokadana ihany koa tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny talata teo zany ny fanesorana ny colonel Patrick Rakotomamonjy amin'ny toerana mahatalian'ny Birao mandray an'ireo fitarainana samihafa eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misy moa ny fanoritana maro samihafa ara-politika mikasika an'izy iny bitsaka ihany koa ny fanontaniana mipetraka hoe misy fandraisana ve amin'ilay toejavatra tery amin'ny omi ry Soavinandriana mikasika an'ilay hoe fisina herisetra natao tamina sivily sy ny sisa asa manahoana tsy dia nisy hoe fanazavana ofisialy mety hoe antony arakasa ve sa no mety hoe fanavaozana ihany koa mety afindra amina andraikitra hafa sy ny sisa ve fanontaniana mipetraka zany fa raha mampatsiahy fotsiny zany tsika dia ity colonel ity no isan'ny hoe nasa aloha namaky ady tao anatin'ny fitantanan'Andriamatoa Rajoelina tamin'ny voalohany nisy ilay fisamborana azy tany amin'ny volana aprily 2024 sy ilay fitazonana dia tsy fiadanana dia ilay tafavoany sy nafanitsoaka tany ivelan'ny Madagasikara
de tao anatin'ilay tolona farany teo zany izy reo anisan'ny fiovam-pitondrana aloha no dia tandrazana somatsara de voatendry amin'io tamin'ilay andraikitra no resahana teo tany amin'ny volana novambra dia izy io nisorona ty amin'ny volana janoary 2024 asa misy ihany koa ny resam-piamandesiny hoe mbola tsy ofisialy moa izy ireny fa hoe nisy asa nikidika karana nanao nisy fitaraina mikasika makasika an'izay sy ny sisa ezahana voizina moa reny fa ny fanazavana ofisialy tsy mbola misy de asa hoe lafin'ny teknika sy stratégique ihany koa ve ny fanapahan-kevitra mikasika ny tony fa de zany nisan'ny vaovao isan'ny nanamarika ny zavatra anankiray eny de ny vaovao hafa nandeha ihany koa zany amin'izao fotoana izao ny hoe any amin'ny lafin'ny fanabeazana dia isa mitaky zany reo mpanabe ao anatin'ny hoe mitafa eo anatrehan'ireo olana maro samihafa amin'izao fotoana izao de hoe mitaky zareo ny hoe alefaso ilay fifanarana na protocole d'accord eo anatrehan'ny fitakena ataon'ny mpanabe amin'izao fotoana izao de anisan'ny hoe lohalarana moa zany amin'ny fitakendry zareo ny indemnité de logement roa hetsy ariary sy ny indemnité décret 5 ariary ho an'ny mpampianatra mpanabe ho an'ny mpiasam-panjakana moa misy ilay efa fiakarana 750 isanjato nampanantenain'ny fitondram-panjakana sy nampidirina ny anatin'ny tetibolam-panjakana ary miatra amin'ity volana janoary ty eo ihany koa ny sary sy ny kajikajy zany mety ampiakarana ny indemnité de logement io hoe roa hetsy ariary io manomboka ny amin'ny volana jona raha tsy misy ny fiovana zany hoe izay no isan'ny endrika zany anankiray ho an'ny mpiasam-panjakana na izany na zany mbola misy ihany zany ny endrika hoe fitakena mandeha amin'izao fotoana izao de asa manahoana ny fipetraka zany satria misy ministère pia ihany koa reny sehatra maro samihafa reny mety ho tanteraka ao anatin'izao hoe teteza mety zao ve sady ingana no apetraka dia rehefa misy fanjakana mijoro vao tena hoe afaka mamany olana amin'ny antsibriany ny teo anivon'ny banky foibe ihany koa ho an'ny omaly zany nisy karazana fanazavana ihany sy setriny mikasika an'ireo hoe toedrarà nampiteraka resabe tao anatin'ireny tolom-bahoaka tany amin'ny volana septambra sy ny oktobra reny dia nisy zany fiezahana nandiso sy nilazana fa de hoe tsy nisy hoe tsy foana zany ny kitabom-bolam-panjakana de nambara fa tsy nisy ny hoe famoahana vola be teo anivon'ny banky foibe tamin'ireny toedrarana afa-pany reny ny hoe disy zany filazana raha ny firesaka aloha mitaditra fotsiny tsika nataon'ity banky foiben'ny Madagasikara ty zay hoe stratégique ho an'ny toe-karem-pirenena sy ny volam-panjakana de hoe tsy nisy an'izay famoahana tsy ara-dalàna zay tsy misy olona afaka mamoaka vola na manome alalana famoahana vola koatra ny tahirim-bolam-panjakana zay zany nisan'ny hoe nambara sy hoe ry zareo no manana fahefana ikitika sy amoaka volam-panjakana anivon'ny banky foibe asa aloha zay ny fipetraka zany satria nisy ministra ihany koa nisy olom-panjakana tompona andraikitra ambony ara-panjakana ny resaka vaotsela asa ray volana sy tapany lasa hoe nisy fandropana volam-panjakana nisy fiarany tatitra nisy izy tokoa reny sary miparitaka tamin'ny andron'ny tolom-bahoaka reny ka zay lay fantanina mipetraka hoe inona lay zavatra mitranga zay zany lay ilana fanazavana ofisialy sy tatitra tena hoe mazava ny mahagaga fotsiny ny tao anatin'izay hoe raha misy zany filazanan'io ohatrany hoe nahoana no niandry taty amin'ny ny andro nisy alina hoe karazana polémika sy adevitra maro samihafa sy resabe miparitaka de efa ty amin'ny fotoana naharitra zay vao hoe
namoaka an'izay karazana fanambaran'izay ny ry zareo eo anivon'ny banky fohim-pian'ny Madagasikara. Dia ny sary mitranga ihany koa moa zany mikasika ny hoe fiarovana sy ny fitaomana ny volam-panjakana dia ny mivadika ry zareo eo anivon'ny polisy pirenena no miantoka an'izay fiarovana izay sy fitoranandreo vola zany amin'ny alalan'ny sakamainty moa no fahalalantsika azy a. Raha ry zareo teo anivon'ny G6 no niantoka an'izay teo aloha tafiditra anatin'ny fanavaozana sy ny hoe fanovana ve izany zany a samy manana andraikitra amin'ny fiarovana samy hafa ireo hoe hery anankitelo mandrafitra ny mpitandron'ny filaminana zany. Dia zay nisan'ny hoe sary anankiray mitranga efa ela moa no nisan'io resaka io mikasika an'izay ilay fanovana io zao vao tanteraka sy hoe nampiarina ofisialy maly no natao zay hoe pitsopitsony mikasika ny fanovana izay. Misy antso iny namana dia ndao raisanary aloha. Miaraby tonga soa. Kira zao tontolo zao mihitsy a ohatrantsika tamin'ny manan-karena aloha tena tompony raky tia mantsy manan-karena dia hita mihitsy raha naovony zao tontolo zao le tamin'ny manan-karena so da petraka tompo. Hafa mihitsy re zay resaka namatsika izay tsotra nefa mazava mikapoka ohatran'ny ao raisina raha misy antso manaraka resaka hoe tany manan-karentsika idivan'izao tontolo zao zay lay tianao tenenina teo ny miadsisika avokoa zay te adsisika ny lafin'ny divroma sisiny paikady sy ny pitsopitso ny maro samihafa fiatrehana andreny zany nisan'ny hoe zava-dehibe ihany koa fa atsika mametraka ny hoe aiza ny tombontsoan'ny Madagasikara inona no toerantsika fa tsy sanatreny vava ataon'olona fakana koa reto raisina antso ary raha tomoko amin'ny lafin'ny diplomasia dia ao ve miarabary eny tompoko nya antso amin'ny tompona andraiky tamin'ny tonga amin'izao fotoana zao tsy mahavaly tena mahitsihitsy le fanontany inona moa zany nitepetra tena raisina amin'iretsy teratany vahiny zay tena mitatana ny toekaretikety reto ohatra fotsiny amin'ny fandoavana hitra ara-dalàna fa to tsisy tena mamaly a ena mako teniteny hoe anymety anisany nanalana n'ilay kolonelina ne nikitikitika teratany vahiny raha manana fiandriana pirenena ohatra fotsiny akaiky RDC Ibrahim Traoré tokony lesina fakana tahaka reny ny tsara fakana tahaka ka manao antso amin'le mpitondra firenena io sady mba tokony miova fitantanana kely ihany zany hoe ny olona tiana ny tenenina fa raha tsy tiana tenenina sorotoko tsy andresaka hoe mikidika teratany vahiny fa zay ilay isan'ny hoe resaka mielo amin'izao fotoana zao fa tsika tsy afaka manamarina na mandiso an'izay fa ny any amin'ny fitondram-panjakana no afaka manazava an'izay raha nazava tsy voatery anazava ihany koa izy raha zay ny mety hoe fanapaha-kevitra tsy afaka mipetraka tsika eo amin'ny toeran'ny mpitondra fanjakana fa mitondra fijery sy famakafakany eo anatrehan'le izy mikasika ny diplomasia ao raisinary miaraba. Salama tompon-radio. Eny tompoko. Banazaranga. Le momba le interview an'le madame le gouverneur zany. Eny tompoko. Na ohatra mampalahelo ihany raha reny fanaovana politika. Adin'io madame gouverneur mpisolotra rehefa toerana mandady. Ary io efa DGC taloha niaraka tamin'ny Irmara dia mivadika timo dia zay nalampanorisana azy dia izy le tolo zany ny tima nefa mbola tsy nanilika azy dia ohatra ny tena tsy menatra zay ianao ilazan-tena pademasy manindry ianao raha manohana anazy fotsiny colonel Mikael nga efa tamin'ny fomba ofisialy ilatsako fidiny mbola tsy tokony mbola manohana ny ambadika fotsiny ianao fa tsy tonga dia maneho hevitra be ohatr'ireny dia zay tsy anohana marika Ravalomanana fa tonga dia Mikael la filoha mitary tetezany hitany eo aloha rotaona fa azeo mbola tsy fantatra zay toy ianao zany raha ny tena iny tokony manohana ny ambadika fotsiny fa tsy vao nahazo toerana ianao dia tonga dia hisy lialaka dia
normal raha ngala malagasy raha miteny hoe leo politika itoerana io any a mandalo fa tsy mandrakizay de raha tsy kolonela fa misy hafa ndray zany eo no lambahoaka de lasa ndray zany ianao anoana any lasotra mampazay fa rangaketetena fa rehefa mba mahazo toerana zany de mba mipetraka miasa ny atao aloha fa tsy mbola miditra any amin'ny anoana any any na anoana zany ohatra mampalahelo kely fa miala tsy fa lavalava kely tompora de makasitraka tatrandrera fa ny kevitra avokoa moa zany samy manana mety ho fijeriny ao anaty an'iny fa tamin'ny lafiny anankiray ihany koa namaly ny fanontaniana izy hoe mbola miaradia ve satria manahoana lay fipetrany de ny saramitranga zany ohatrany hoe misy fifandritana ihany ilay namaly an'ilay solombavam-bahoaka moa nisany hoe tsapako sy tsikaritro ihany tao anatin'le izy eo anatrehan'ilay hoe misy ihany koa avy ary amin'ny andany ny fanenjehana mety hoe tsy avy amin'ilay antoko mivantana fa avy amina hoe mpikambana sasany de namaly izy de amin'ny lafiny anankiray keo tsy afaka hipetraka amin'ny toeran'ny andaniny sy ny ankilantsika fa de mitatitra sy mijery sy mandinika hoe inona lay zavatra mitranga sy miseho eo anatrehan'ilay izy politika moa io raha-pirenena mety samy manana ny hoe fijeriny eo anatrehan'izay de ao misy antso raisana somatsara miaraba tompoko miaraba volaza zany teo fa hoe miakatra 14 trany ny mpiasa-panjakana ny privé koa de hatram'izao 0 ariary de tamin'ny fitondrana teo aloha koa ny amin'ny privé le faretirete zany rehefa farantaona na voalohany taona mahazo solobody koa 50 000 ariary ny mpiasa-panjakana teo 300 000 tany ty zao ny privé le mandray vola amin'ny knapsa 0 ariary fa toko mba jerena ihany koa zany le amin'ny knapsa na amin'ny privé fa samy malagasy daholo ihany hoe sotra tompoko ny misy antso tonga de raisina ary aloha lasa ny hoe karaha mampiasa-panjakana sy ny hoe tsy miankina ny fanazavana teknika efa nentin'ireo hoe tomponarikitra ara-panjakana aloha de hoe miankina tanteraka amin'ny fifampidinian'ny samy patronat aloha hoe ahoana ny dingana tao entina ny an'ny gouvernemanta avy eo hijerena hoe manahoana satria tsy afaka tonga de hisy hoe fanapahan-kevitra lehibe ana mpiakatra be an'io na salan'izany tsy hoe miaro ny fanjakana fa hoe any anatin'ilay fijerena hoe ahoana no mety sy marimaritra iraisana mba tsy sin'ny fidanganan'ny vidim-piainana ihany koa avy eo anatrehan'ilay zava-misy hoe ho zaka ihany koa ve le izy eo anatrehan'ny toedraraha raha toe-karena mbola misy atsika amin'izao fotoana izao ka zay tsy misy tsy vita ny fifampidiniana sy ny hoe fijerena vahaolana nefa satria raha nazo ny anjara ny tare amin'ny fitondram-panjakana sy tokony ho jerem-potsiny ny aty amin'ny tsy miankina miaraba e tompoko miarabako aloha mondradio kely zay mikasikan'le tenyle namana teo aloha hoe mpiasa-panjakana knapsa samy malagasy daholy mitatsako hoany malagasy fa zao normal fanjakana raha mijery mpiasa-panjakana kosa sy mpiasany reo de lafy ny zavatra hafa faharoa zary se anisan'ny manana tena hoe le kolonelina mitondratsika amin'izao fotoana izao no kolonelina voalohany fitondrana teto Afrika tsy hiditra amina fifidianana enfin tsy haiko aloha fa ohatra nalasa saina ihany le tenin'le gouverneur hoe fangahy efa misy ndray ny hoe tsika rehetra miaraka amin'ny kolonely mika je sais pas fahatelo mba mangataka aminareo topo radio ako asio fotoana rangamba anaovana fanabeazana ara-politika sy ara-pitantanandraha ny anay vahoaka misy zavatra tiazana satria ao anaty fahantrana be de ohatraohatra an'izay de misaotra indrindra merci topy akasana ianao amin'izay fanamarian'izay lay sary mitranga zany hoe irotsaka satria mbola tsy nisy firesahana ofisialy aloha tsy miaro an'izany hoe sika amin'izay hoe irotsaka kolonielina tsy rehefa nanazavana izy hoe tsy haniny resaka fa mbola ny anaty fanavaozany tsika zao fa io koa moa zany mety hoe samy manana ny fijeriny mety izay ny nety fijerin'ny gouverneur hoe raha irotsaka izy
de mitodika any ny safidiny ohatra anankiray zay samy manana ny andraisany azy de samy manana ny fijeriny fa misy dikany silanjany lehibe ihany koa ara-politika zay lafin-javatra zay hoe manahoana raha irotsaka izy manahoana raha tsy irotsaka izy fa zany adevitra zany ngamba mety any anatin'ilay akaikaiky lay hoe iroso amin'ny fifidianantsika vao tena ho hita hoe anahoana marina irotsaka marina sa tsy fa hatreto loatra mbola tsy tonga any amin'izay ady asa samy manana ny fijeriny ihany koa moa io ny politika ihany koa efa mba samy iomakomana ihany hoe aiza ny lalana ivoahana sy hoe ahoana ankajikajy sy ny fombafomba ahafahana mahazo fandresena ny ao an'ny tetezamida mbola ao anatin'ny fitantanana ihany koa asa azy eritreriny ao anatin'izay fa ny rariana de hoe tsy ho tonga any amina fifandritana politika mamotika indray tsika mba ho tonga any amin'ilay tena hoe fanavoazana no eritreretana ao raisinary aloha ny antsy de toizana aveo de zay efa samy omakomana ny mpanao politika rehefa mandeha ny soso-kevitra maro samihafa ihany koa reny rahana mahity reny misy antoko telo am'zato mamoaka nyreny karazana fomba fijery samihafa reny asa manahoana ihany koa ny fandraisan'ny olo-pirenena reny ao raisina ny anjo ary miaraba finaritra tonga soa eny za mo le tevata de l'aéroplane ao zany tsobatsatra fa izao tika malagasy zany mampalahelo de tsy mbo maritatana mihitsy tsy mbo maritatana va de tsy haiko tena le olona efa miasa le fiasany tsara de dika hoe rotsaka ina zao io savidim-pony io fa ny tena tian'le maramila zany de ametraka tantara io am'le firenena mba nisy ezaka anaty zay ny tena marina mamaramila satria tanindrazaka ambonany ty faza miandro vatra be latraka izy safidim-pony zany fa rehefa mezaka izy manao fahitsina sy manalatika anatin'ny zavatra tsy manjary rehetra de zava-dehibe zay fa tianzay aloha tokony rotsaka izy tokony maramila izy fatany tsara hoe tanindrazany zany fatany tsara zany zay eo amin'ny rasoa ka zay ao anatin'ny tezamitsika zao ny mety fizary politika zany raha ohatra hoe mamakafaka fotsiny tsika raha mirotsaka izy am'izao aloha zany hoe manohana ny fitondrana ny antoko samihafa eo an'io fanoherana ohatra ny avary amin'ny mpanohatra moa efa fantatra hoe efa hafa ny fijeriny tsy mitovy an'izay fa raha ohatra zany misy sary mitranga hoe ho kandida izy de lasa mpifanarana politika amin'ny hoe mara fampanohana ankehitriny miova ny sary politika sy ny mety hoendrikendriny fa hatreto mbola tsy tonga any amin'izay hoe firotsana zay aloha raha ny ofisialy mbola tsy hany ny adevitra tsika mbola ao anatin'le hoe iroso amina fokoanandoham-pirenena asa inona ny fipetraram-pifidianana mety andeha ao raisinary ny anso aloha miaraba tompoko miaraba tompoko makasiky inona moa teo manohy an'le resaka kinapsa ty zaka raha miezaka ataon'ny fanjakana hoe vita fa tena miasa izy ary manohy ze farany hery mihitsy ary tsy mipetrapetraka tsy mandeandro tsy mandeha alina itsorana azy manokana mihitsy zay tena zava-dehibe ny ataony ary le kolonelina manokana président kolonel tena hitako mihitsy hoe mampiseho ohatra mihitsy ohatrany hoe tena hivaty reny de hoe navelany zavaina mihitsy izy tena mihitsy ny zavaina raha izay fahary manarakarak' zany raha niakatra kolonel raha niakatra général dolo le kolonelina naman'ireo izy nefa tsy mba niakatra ka général fa nitretena anie zany tsy mba tsapatika ve zany roa zay ny fahatelo izy zany tsy matimatim-boninahitra zany mihitsy ary izy tena hita mihitsy hoe mikaroka de atsony vahoaka fa endrikely fotsiny elo kosa aloha eo am'le hoe resaka kinapsa le niteneniko teo le vola cotisation aloha any amin'ny kinapsa ny tsisy couleur iny ary tsisy marque iny fa 10% daholo amin'ny salaire de base no alaina amin'iny 10% amin'ny salaire de base moa izy teo kinapsa syndesty de rehefa aveo nefany rehefa misy fitonjarana amin'le vola lasa miavaka indray le izy hoe ty fonctionnaire de tsisy resaka le privé de zay zany loatra mbola mampalahelo telo kosa marina hoe marina lefa le dizain kinapsa mbola ferinasa fa mbola tsy voasolo le teo zany satria niazo ny démission sa hoe ahoana le anankiray teo mbetrapelana missionnaire izy zany de zay fotsiny ngamba noatra mitako hoe mbola mahatonga
mahatonga fareratsena ho an'le olona zokiolona zany nefa raha misy ny tokony ezaina amin'izao taona vaovao zao a zokiolona ny tokony ezaina voalohany. Misy fanavahana le izy eo amin'ny lafin'izay dia ohatrany le olona efa zatra nandray an'le solomboky akoho dia ohatran'le tany fitondrana tany aloha aloha za kosa aloha teny dia ratsy daholo nataon'le tany aloha fa rehefa miakatra ny eny fonctionnaire dia miakatra ny eny privé fa le izy zany ohatrany tena tsisy resaka mihitsy ary le lehibe any sindikany ohatran'izao ohatrany tsy miteny mihitsy koa ohatrany tsy fantatra aloha rehefa disa mampagaga ihany dia zavatra mety seradresaka soka